eo amin'ny famatsiana herinaratra dia ny famaizana transformateur iray izay tafiditra tany tokantranon'olotsotra no nahatonga ny fatapahan-jiro tamin'ny tanàna Ambanidia, ny Volosarika, Ambatoroka sy ny manodidina iny no maly ariva. Raha ny fampitana vaovao avy eo anivon'ny Jirama nefa dia efa miverina nolony ny famatsiana herinaratra ho an'ireo tanàna ireo ary afaka misitraka ny herinaratra araka ny tokony hoe izany ny mpona. Nanansarotra ny asa fanarenana nataon'ny Jirama manoloana ny fahamaizana transformateur iray tao Ambanidia satria dia tafiditra tao an-tranon'olona ilay tranonjiro misy ilay transformateur. Dina ny trano na nongoronana trano ny transfo-ny Jirama ny dina ao anatin'ny faritry ny tranony dia nandany tontolo andro mihitsy nanala an'ilay transfomay dia lasa nandingana hatramin'ny alina zany voatery zao maraina zao ny Jirama vao ametraka amerina an'izay lay transformateur may teny Ambanidia sy Ambatoroka iny dia ny olona rehetrarehetra amin'iny zany zao tsy manana jiro noho ny fotona olona anankiray tsy miraharaha ny sotoavina dia izy nefa nomena tsiny raha mamijery Facebook sika dia ny ozona sy ny opa mahazo ny Jirama nefa ny olona hafa manao ny ataony. Manodidina tamin'ny 12 ora atoandro tany androany no tavaverina ny famatsiana herinaratra teny Ambanidia sy ny manodidina.